Raha ny teny ianao hoe mandeha fa mandaa voalohany nisy ny transition fa mandaa fahatelo amin'ny fitondram-panjakana akapobeany izay tsy mianatra manona amin'ny fitondram-panjakana satria tsapanay loatra dia hitanay fa tena miazakazaka makany amin'ny fampandrosoana ka tsy mitsara. Mbola misy samy teny ihany hoe mandroso ny firenena amin'izao fotoana izao dia tena gaga aloha ianao hoe ahoana moa ny fomba ilazanao hoe mandroso ny firenena mandroso Antananarivo ny PDS tao amin'ny filanjevitra nisy anay dia laza mihitsy hoe latsaka lalina Antananarivo. Tsy dia tiany pomba ny filohan'ny Rajoelina ampahafantarana ny vahoaka loatra ny hoe efa folo taona mahery filohan'ny Rajoelina no nitondra firenena. Izany hoe nanomboka tamin'ny tetezamita taorian'ny fanonganam-panjakana ny 24 ny fitoam-piasany voalohany ary izao 4 fitoam-piasany faharoa izao. Nandritran'izay folo taona mahery izay voamay nia nahantry Madagasikara, voamay nia tafalatsaka tao ankatirena ny firenentsika. Ary izay indrindra nisan'ny lohahevitra ny adian-kevitra tamin'ny fandaharana manokana ankitsipo tao amin'ny fahitalavitra Cool TV. Vahiny roa samihafa no nasaina. Ny voalohany Toavina Ralambomahay, humaniste écologiste, mpanohitra ny fitondrana. Ny vahiny faharoa kosa Rakotovololona Lafatra, président plateforme VAM, mpanohana ny fitondrana Andry Rajoelina, mpisolelaka ny Andry Rajoelina raha lazaina fomba hafa. Andriamato Florent, mpanao gazety ny Cool TV no nandrindra ity fandarana ankitsipo ity. Nampametra-panontaniana ny mpanao gazety ihany ny mbola maharesy lahatra ny mpanohana ny fitondrana, mpisolelaka ny fitondrana amin'izao krizy mahazo amin'ny firenena izao. Mampametra-panontaniana ihany koa no mbola resy lahatra manohana ny kandida izay atolotry ny fitondram-panjakana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao. Raha izao krizy manjoan'ny firenena izao no jerena dia tsy tokony hisy olona asay anohana ny fitondrana, anohana ny kandida ny volomboasary. Manoloana izany rehetra izany, fanontaniana tsotra no napetraky ny mpanao gazety tamin'ny pomba ny fitondrana. Ao anatin'izao 3e mandat ny filohan'ny Rajoelina izao, aiza ho aiza ny Madagasikara tsy maintsy mandroso izay indraindray ny filoham-pirenena, indraindray ny mpisolelaka ny fitondrana, indraindray ny ireo mpanohana bontolo any fitondram-panjakana. Tena mandroso tokoa ve i Madagasikara? Toy izao navaly ny pomba ny fitondrana ny mpanao gazety ny Cool TV. Nanaiky izy fa ao anatin'ny mandat fahatelo i filoha Andry Rajoelina ankehitriny. Fa zao kosa tsy mitsanga menatra izy ireo manohana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'izao mandat ny fahatelo zao satria hita taratra ary azo tsapain'ny tanana ny fampandrosoana izay entin'ny filoha Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny Madagasikara. Tsy azo dia tsy hita ho izy niezaka ataon'ny filoha Andry Rajoelina, niezaka ataon'ny fitondram-panjakana mitondra vahaolana amin'ny tsy fisian'ny rano sy ny fatapahan-jiro lavareny. Tsy laza fa tsy ny faminona bonbonna isaky ny quartier ho an'ny mponina izay tena misedra olana amin'izany rano izany, fanomezana jiro mandeha amin'ny herinaratra, kit solaire na jirona koa izay afantaran'ny maro azy sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny teny ianao hoe mandeha fa mandaa voalohany nisy ny transition fa mandaa fahatelo amin'ny fitondram-panjakana akapobeany dia eto dia tiako mampafantatra anao araka ny teninao Madagasikara tsy maintsy mandroso izay tsy mianatra manona amin'ny fitondram-panjakana satria tsapanay loatra. Hitanay niezaka izay nataon'ny filohan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa aminy eo anivon'ny governemanta tsirairay dia hitanay fa tena miazakazaka makany amin'ny fampandrosoana ka tsy mitsanga menatra izay manohona anazy ary miteny satria ianareo moa noentin'ny izao filoham-pirenena izao dia tsy mitsahatra mitady vahaolana miaraka amin'ny governemanta sy ireo minisitra tsirairay midiny ny fotony mihitsy ny mijery marary amin'ny vahoaka ka raha hiteny ianao hoe tsy misy fanantenana sy ny rehetrarehetra Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa mifanohitra an'izany tiako mampafantatra anao kosa fa tena ao anatin'ny tena hoe miezaka amin'ny fitondram-panjakana sy ny fitondrana ankehitriny mamany olana rehetra ary tena mitondra fampandrosoana ho amin'ny firenena. Nasa nanonona ny anaran'Andriamanitra ity pomba ny Andry Rajoelina ity noho ny fahatsapahany ny fisian'ny fandrosoana eto amin'ny firenena. Nisaotra an'Andriamanitra izy noho ny nanomezana ny filoham-pirenena toy ny filoha Andry Rajoelina izay nanao foto-drafitrasa maro. Tsy laza fa tsy tamin'ny fotoana naben'ny tanàna azy teto Antananarivo renivohitra, nanao Hôtel de Ville tamin'ny mandany voalohany tamin'ny 24 dia navita foto-drafitrasa toy ny lalana, miamia Tamatavy sy ny sisa sy ny sisa.
araka ny teny Filohan Rajoelina hoe ny fandimbiasana io sy izay fandimbiasana io toeran'ny fandimbiasana io ary zay mahatonga anazy miezaka amin'izao atao hoe deuxième mandat an'izao mametraka fotodrafitrasa be da be akoatran'izay efa vitany ary nisoraka an'Andriamanitra fa ny zavatra vitany zay amin'ny mahatanora anazy dia zao be da be mpitondra amin'ny fandimby teto amin'ny tany sy ny firenena teto Madagasikara efa teo zany filomary teo ny filoha Rajonary Mapianina teo ny filoha ataontsika filoha Marc Ravalomanana fa naninona moa raha isika ohatra fotsiny fa naninona fa président Vomaly tanora kely omaly na vitan'ny Hôtel de Ville tamin'izany anefa nenao be ny tanàna tamin'izany anefa nenao président fa le olona ty tanindrazana azy président Volano Maly sy be ny tanàna lano maly tamin'izany fotoana zany no navitany Hôtel de Ville dia androany tsika milaza fa tsisy zavatra mandeha tamin'ny firenena izy amin'ny mbola nasany joro ka hoe andeha no atao ijoro reny ny hitantsika miamena Tamatavy no autoroute ny téléphérique zavatra tsy fahitany gasy satria ny 90% gasy anie tsy hoainy avelany tsy hitaingina avion na izy amin'ny mpitondra amin'ny fandimby teto na izy amin'ny mpitondra amin'ny fandimby teto tsy mbola anisy navitan'izany fotodrafitrasa tantaraintsika zany. Ny ome mangina hitoavina Ralabamahay manoloana ny filazan'ny pomban'ny Filoha Rajoelina fa mandrosy Madagasikara. Fonjakevitra tsotra no nampitaina n'ity pomban'ny fitondrana ity. Amin'izao fahoriana sy fijaliana manjoan'ny vahoaka zao, mbola say ve ianareo manoana ny fitondrana, mbola say ve ianareo milaza fa mandrosy Madagasikara, mandrosy ny renivohitra Antananarivo. 10 taona mahery no teo amin'ny fitondrana nefa tsy navita namaly filan'ny vahoaka. Ankehitriny mampalahelo fa rano atirina amin'ny bidon amin'ny bonbonne no sisa vahaolana ateriny fotoanam-panjakana. Izany rehetra zany manaprofo fa rehefa tsy navaolana tsy navaly ny filan'ny vahoaka nandritra an'izay 10 taona mahery zay, midiky zay fa tsy hisy intsony ny fanantenana amin'ity fitondrana ity. Ny vahaolana tokana ho an'ny vahoaka malagasy dia ny mifidy ny olona tsy avy amin'ny fitondrana, ny olona tsy avy ao amin'ny antoko volomboasary amin'ity fifidianana be ny tanàna ity, indrindra fa eto Antananarivo renivohitra hoy izy. Manivry ministre écologiste. Mbola misy samy teny ihany hoe mandroso ny firenena amin'izao fotoana zao dia tena gaga aloha ianao hoe ahoana moa ny fomba ilazanao hoe mandroso ny firenena, mandroso Antananarivo ny PDS tao amin'ny filan-kevitra nisy anay dia laza mihitsy hoe lasaka lalina Antananarivo. Izy no niteny hoe lasaka lalina Antananarivo ary izy no nangataka taminao hoe mba manaova dégrèvement amin'ny oetra avo be loatra izay nareo ihany nanao azy. Ka nandritra ny 5 taona tompoko tora tanàna Antananarivo nareo tondra ny firenena nareo nandritra ny 12 taona raha kotiana tetezamita tena mihemotra tanteraka mihitsy a Madagasikara. Asa androany arivo zao firy indray no tapaka jiro miainao antsika eto manahoana indray ny rano ho an'ny rehetrarehetra zany zay tena leo tofoka tena hoe kivy dia izahay tompoko no 3e voie na mpanohitra 3e voie mpanohitra fa tsy hoe 3e voie dia mifidy mapara indray avy eo any amin'ny teny miram-pirenena tsy afaka ny andraisany zareo reo tsika raha tsy mivondrona, mila mivondrona tsika, mila mampiseho tsika fa mafia satria efa hitantsika fa isakarivo tsika dia lasa midiny an-dalambe, lasa mamindrehatra pneu satria tsy misy jiro tsy misy rano zany angamba aloha tsy amparitserovina tsony fa ny fomba ialana amin'io zavatra io tompoko dia miova tanteraka mihitsy le mpitondra misy fifidianana ho avy eto amin'ny 12 Desambra io ny fomba farany, io ny fotoana farany ahafahanareo manohy hevitra hatramin'ny 5 taona amin'ny 2030. Na dia teo aza ny fanindraindrany ity pomba fitondrana ity hoe mandrosy Madagasikara, ny haika any izy fa misy krizy mandalo krizy Madagasikara amin'izao fotoana iresantsika zao, toy ny olan'ny rano, olan'ny jiro, tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa. Fa kosa zao tsy ekeny kosa raha atontona amin'ny Filoha Rajoelina izany olana rehetra zany, tsy ekeny zany satria tsy Filoha Rajoelina irery no teo amin'ny fitondrana fa nisy fitondrana ny fandimby, ka ireo fitondrana fandimby ireo no nampidikizo ny Filoha Rajoelina amin'izao fitondrana zao ka natonga azy tsy tafarina amin'izao krizy manjoan'ny firenentsika zao. Raha lazana fomba hafa dia tompona andraikitra ireo mpitondra ny fandimby talohan'ny Filoha Rajoelina hoy ity pomba ny fitondrana ity. Ekena tokoa fa miainao anaty krizy amin'ny firenena aminay resaka karazana otrany karazana hoe jiro sy ny anina sy ny samlaza fa miaina anaty krizy tsika samlaza nanino andrasa aloha raha fa nanino re mpitondra ny fandimby tsy nanavao an'ireo fototafidrasan'ny jirama hatramin'izay nisy vola budget zany neto amin'ny ministeran'ny rano
tao amin'ny angova fa naninona ny tsy nanavao an'izany fa nitazamina fotsiny dia rehefa mifiloha ankehitriny ny tratra farany a dia hoe tsy mahay mitondra na hoe anareo no tena potika le firenena na ohatr' izany fa ianareo mifandimba efa niala teo daholo ireo olona mitatatata amin'ny manohatra ankehitriny ireo fa tompon'andraikitra koa izy ireo satria izy ireo nitantana teo voalohany izy vao niditra amin'ny filoha ian'ny Rajoelina efa fantatro zareo hoe efa fitaovana efa tamin'ny andro Galilée rehefa tamin'ny première république. Nampatsiavin'ny mpanao gazety Nicole TV ny fampanantenana poakaty izay nataon'ny filohan'ny Rajoelina tamin'ny 24 makasika ny fametrahana ny 400 mégawatt entina mahana ny olana jiro sy rano eto Madagasikara. Tsy vitan'izay ihany fa mbola misy fampanantenana maro izay nataony tsy nisy tanteraka. Toy izao navaly ity pomba fitondrana ity. Ny valiny teniny dia tsotra, mitovy tsy misy valaka amin'ireo pomba fitondrana, mitovy tsy misy valaka amin'ny valiny teniny filoham-pirenena sy ireo mpitondra fanjakana eto amintsika. Hoe raha resaka fampanantenana poakaty tsy vao Andry Rajoelina no nanao an'izany, fa efa nanao an'izany daholo ny mpitondra firenena teto amintsika. Toy izany ihany koa ny olan'ny rano sy ny olan'ny jiro. Tsy vao androany no nisy io délestage io sy ny olan'ny rano fa efa nisy tamin'ny fotoana ny fandimby. Izany rehetra izany dia mampiseho fa miala andraikitra ny fitondram-panjakana, miala andraikitra ihany koa ny pomba ny fitondrana. Any amin'ny faritra ary tena mandona tabatra hoe aiza lay firahirana lay hoe ampiakarintsika 800 mégawatt taditsika ngamba tamin'ny taona 2020 dia mbola nampanantena indray ny filoha voa herinandro vitsivitsy hoe efa hitako ny vahaolana hoentiko ny andro ny rapitso. Ya sotranao hoe any zavatra anankiray ngamba ho teneniko dia zao hoe nisy fandimby fitondrana fandimby nitondra teto amin'ity firenena ity fandimbiasa pahefana teto amin'ity firenena ity ngamba ny ataontsika fa tsy vandroany nisy délestage teto amin'ny firenena za aloha zany dia anisan'ny tsy hoe misy ny rahana amin'ny tiako eo anivon'ny mpanohatra misy ihany koa nefa ny zavatra tsy hoe anoana be fahatany izahay satria moa tsy resaka olan'ny rano sy ny jiro ihany no noresahana tamin'ity fandarana anketsipo ity. Nomena fotoana malalaka ity pomba fitondrana ity hitondra fandresen-dahatra manoloana ny fanohanan'ny kandida natolotry ny vovonana Irmara eto Antananarivo renivohitra. Ho an'izy ireo mpanohana ny kandida ny fitondrana tsy misy afa-tsy ny fanohanana ny kandida miara-dia ny fitondrana mitovy fomba fijery amin'ny fitondram-panjakana satria zay no manamora ny amahana sy anarinana ny tanàna ny Antananarivo araka ny nambarany. Fa na dia zany nampatsiavin'ny mpanao gazety fa olon'ny fitondrana no teo nandritra ny 5 taona mahery nitondra ny tanàna Antananarivo nefa feno loto maimbo sady feno fako ny tanàna Antananarivo. Fa nahoana no mbola resy lahatra indray anohana ny olona miara-dia fitondrana izay eritreretina sy antenaina hitondra fampandrosoana. Tsy nanakavaly tamin'izany ilafatra pomba fitondrana ka tsy maintsy nanodina resaka tany amin'ny fanoherana. Ny any amin'ny fanoherana ho izy manao kajikajy politika, manao politika masiso, manao izay fomba rehetra hatafapetraka azy ireo eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanànany Antananarivo. Tsy laza fa tsy ny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny zanany sy ny vadiny izay mitetika hamotika tanteraka ny tanànany Antananarivo. Tsy dia mahafapo zay valitely zainy fa zay ny fanehonkeviny amin'ny maha-pomba fitondrana azy. Teo ny antokony mpitondra fanjakana 5 taona lasa eny efa teo ny antokony fa nanahoana zay 5 taona lasa raha jerentsika eny betsaka ny zavatra vita ary betsaka koa mbola zavatra ho tanterahana ary izay no natonga na sa ijoro anohana ny kandida laharana fahafito Andriamatoa Iarolala Ramanantsoa satria tsapanay no ezaka ny azo lazaina hoe finiavana sy ny vision ny eritreretina hoentina matoa vehivavy izy nasany latsaka izy ireo vehivavy kandida vavitokana eto Antananarivo renivohitra dia mino izahay ary matoky izahay piaradisy mpanona fitondrana dia manateny zay fa isy fiovana tanteraka Antananarivo satria manana amin'ny programme anasany izany kandida Iarolala Ramanantsoa telo no fandimby teo dia samy manana amin'ny programme daholo nareo ihany manangana ny SMGD da aveo nareo ihany zay moa zany tabataba mihitsy tsy mety ny fanaovana ny zavatra dia nekenareo ihany le zavatra natao dia io novainareo tanteraka io le izy PDB zay ny teny hoe tsy ranapakanisako fa tompoko ny zavatra anankiray tiako atongavana dia nytiako ampifantarina mivoakana Antananarivo raha ny politika aneo anivon'ny fanoherana dia katsikatsi politika masiso entina indray anakorontanana ny fitondrana zay efa misy ankehitriny raha azo ny toerana eo anivon'izany ben'ny tanàna zany ny vahoaka Antananarivo dia tsy azo fitahana tsony satria maro ireo kandida eritseritra ny olovatsy mifindra Antananarivo ny fandraisana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo
Tondra teo Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny zay alohan'ny filoham-pirenena tantana ny tanàna Antananarivo mivadiny ary ny tantana io ndray candidat ny zanany zay ngamba n'le hoe anapitehana firenena karazana ohatran'ny karazana hoe lovatsy mifindra tahaka ny eritreretiny mitantana société ny eritreretiny tantana zany tanàna Antananarivo zany. Rehefa nomena sehatra kosa itoavana Ralambomahay manoloana ny fifidianana ben'ny tanàna zay atao Antananarivo renivohitra dia zao iara mahita, iara mahalala ny fitarenan'ny vahoaka, mikaikaika ny vahoaka no ny olany jiro, olany rano, tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa sy ny sisa. Ny vahaolana tokana atolotra ho an'ny vahoaka malagasy dia tsy misy afa-tsy ny mandeha mandatsabato ary mifidy ireo olona na candidat tsy volomboasary. Ho an'ny toavina Ralambomahay kosa raha tena tia miaino sy mba mivelatra amin'ny antoko fanoherana ny mpitondra fanjakana dia azo antoka fa vahaolana maro no ho azon'izy ireo. Ho an'ny toavina Ralambomahay raha ny vahaolana mahakasika ny krizy misy eto amintsika indrindra fa ny herinaratra sy ny tsy fisindrano dia tsotra. Ny voalohany fametrahana politika maty-paika toy ny fametrahana ny barrage hydroélectrique, fanatsarana na fanoloana ireo fitaovana zay hita fa efa antitra eo anivon'ny jirama. Fanampin'izay tsy vahaolana na oviana ny jirama izay manjaka tokana eto amintsika. Azo atao tsara ho izy ny manao fitsinjarana isam-paritra na isaky ny faritany na isaky ny commune. Efa lesoka hatramin'izay indrindra fa tamin'ity fitondrana ity ny fianteherana amin'ny jirama izay orinasa tokana mamatsy herinaratra sy rano eto amintsika. Zany hoe ny fitsinjarana tena ampitaina dia zao apetraka isaky ny faritany, isaky ny commune, isaky ny faritra ny orinasa mamatsy ny herinaratra ary maleo tena tanteraka. Raha tafapetraka zay rehetra zay dia azo antoka fa hovoavan'ny olany rano sy ny tsy fisian'ny herinaratra eto amintsika indrindra fa manerina ny nosy. Zay manana vahaolana amin'ny jirama fa zay ho mandanga aloha zay milaza hoe anatin'ny telo volana dia tapaka dia ho vitany délestage tsy misy an'izany fa misy vahaolana io ary ny vahaolana tsy hoe jirama fa vahaolana dia hoe mila orinasa ohatrany hoe jirama isaky ny faritra, isaky ny faritany, isaky ny commune na vondrona commune roa na telo. Tsy mety tsony ty jirama anankiray ity eraky Madagasikara, tsy mety tsony rehefa impolo zay nanazavana zany zavatra zany. Tokony zaraina ny jirama samy manana azy, misy jirata ny Tomasina, jirato any Tomasina ohatra jirafia ny Fianaratsoa dia samy manana ny anazy fa tsy rary mihitsy le hoe 10 ka hatramin'ny 20 isanjato ny olona misitraka jirama dia tsika malagasy rehetrarehetra miaraka mandohan'le trosa 1400 miliara ariary ao anatin'ny jirama zavatra tena tsy mety zany. Zay zany vahaolana voalohany isaparitra isaparitany isaky ny commune roa na telo tokony manana ny jirama anazy. Faharoa tokony ampiasaina io tsimororo io. Ny olona tsimororo dia hoe matahotra ny madaoil hoe tsy ho voalohany jirama ny vidin'le solika zany na le fiola zany le fiololo zany dia ny vahaolana dia tsotra misy contrat de partage ny izy io zany hoe efa manana ny anjarany ny fanjakana izy tsy mila alotsony fa efa hoe anazy ka mila apiny io zany mila ampiasaina tsy voatery hoe mba tena Antananarivo koa le tsimororo fa zay afaka amin'ny lalan'ny tsimororo aloha na hany mihitsy na nanaovana le usine dia hany no mamokatra herinaratra. Ohatra apina ihany koa ny manampahaizana rehetrarehetra manana université na anjery manontolo maro be tsika manao fikarohana mikasika ny hoe angovo azo avoziny io eraky Madagasikara eraky reny centre technologique reny ny anatsarana io na iza dia apina ny manampahaizana malagasy mba hanao famoronana angovo azo avoziny. Maro dia maro ny fifanankalozan-kevitra fa ireny ihany no resantsika androany ary zay koa mamarina ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amin'ny manaraka indray.